Raha ny fahitako ny tolona ataony GNZ dia rariny raha ohatra ka misy tsy fahafahampo hitany reo tanora zay nitarika an'izany tolona zany raha ohatra ka manao an'izay fanehoan-kevitra zany ry zareo. Zany midika fa misy ny tsy fahatanterahany zay zavatra ny fanekena teny amin'ny kianja mahatonga ny zareo miroso amin'izay fanehoan-kevitra sy fa karazana fanairana ny fitondrana fanavaozana zay niaraka tamin'ny zareo ihany tamin'ny fomba rehetra nanenjehana anay teo amin'ny fitondrana. Ka ho anay manokana dia izahay efa nanambara hatramin'ny voalohany fa raha ohatra ka mety sy tsara ny zavatra ataon'ny fanavaozana dia tsisy angamba olona halaina na tsy hankasitraka ny zavatra tsara atao eto amin'ny firenena raha ohatra ka firenena lazaina fa tiana Madagasikara. Fa raha ohatra misy ny tsy mety dia izahay tsy mivaona amin'ny foto-kevitra zay fanapetraka fa dia mijoro mandrakariva milaza ny tsy fetezana rehetra zay hita amin'izao fitondrana izao. Koa raha manao an'izay hetsika zay ireo tanora GNZ ireo dia izahay mahita hoe rariny tsy hitsiny raha ohatra ka manao an'izay fanehoan-kevitra zany raha ohatra ka mahita fa tsy mifanandrify amin'izay zavatra ny fanarahana tamin'ireo tanora ny fomba hitondrana ny firenena. Anisan'ny fitakian'ireo tanora ireo mafimafy misy teo amin'ireo hoe tokony ravana ny antenimieram-pirenena manao an'andrakosa mikasika an'izay raha hoe soana tokoa izay fandravana ny antenimieram-pirenena izay. Ny fandravana na tsy fandravana ny antenimieram-pirenena ataoko angamba mazava ny voalazan'ny filohan'ny fanavaozana fa tsy andrava ny antenimieram-pirenena orian'ny concertation nationale vao mahita zay tokony atao. Ny zavatra tokony hazava sy hapetraka dia izao: ny concertation nationale dia natao ho fandinihana ny rafitra rehetra hapetraka amin'ny 5e république. Ohatra amin'izany ny fanitsinana na fanavaozana na fifidianana lalam-panorenana vaovao, ny fanavaozana ny lalam-pifidianana, ny fipetraky ny rafitra rehetra hapetraka eto amin'ny firenena. Izany no ady hevitra apetraka any amin'ny concertation nationale. Midika zany fa mandra-pahatonga n'izay fipetrahan'izay rafitra rehetra zay dia mbola ny lalam-panorenana 4e république no ampiasaina sy iainantsika eto amin'ny firenena. Dia raha ohatra ka izay eritreritran'ireo tanora reo zay zany no atao dia midika zay fa fanonganam-panjakana fanindroan'ny ray mandeha zany ny fandravana ny antenimieram-pirenena, satria mbola tsy mipetraka ny rafitra zay hatsangana amin'ny 5e république zay lazaina. Dia aminay zany dia fanakorontana indray ny eo mbola tsy vita dia ampitomboina indray ny korontana sy ny zavatra hanahirana eto amin'ny firenena. Fa tokony ho ampitoniana no andraisana fanapahan-kevitra, tsy tokony hoentina amin'ny fahatanorana, amin'ny hafanampo ny zavatra rehetra mikasika ny aim-pirenena, fa tokony hatao ampahamatorana tsara. Zahay dia manaiky ny isian'ny concertation nationale, fa kosa aoka hatao mazava tsara ny masontsivana rehetra irosona amin'izany, na ny olona mandray anjara amin'izany concertation nationale zany dia tsy tokony misy voailika, ary zany mahatonga anay manizingizina hatrany fa tsy mety raha ohatra ka tsy fiaraha-mitantana no apetraka mba hisian'izay tsy fanilihana amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina eto amin'ny firenena. Manao concertation tanora ohatra teo dia tsy fantatra hoe inona ny masotsivana napetraka amin'ireo tanora zay ny asaina. Dia raha mbola unilateraly ihany fanapahan-kevitra raisina eto dia tsy mitondra fitoniana eto amin'ny firenena. Ny zavatra tokony ho tsapa sy fantatra dia tsy voafidimbahoaka ny fitondrana fanavaozana, fa napetraka tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsaranavo mba lalam-panorenana. Dia io aloha no iainantsika, io aloha no arahitsika,
dia ao anatin'izay no amolavolana ny rafitra rehetra hijoro amin'ny 5e république. Anatin'izay vao misy ny faharavany nyty rafitra rehetra nipetraka tao anatin'ity 4e république ity. Dia zay tsy tokony ahamaika ny tanora fa tsy mitovy amin'ny hoe androany dia zao no atao dia tsy jerena ny vokany. Dia ohatran'izay mahatonga an'zareo mbola mitaraina amin'izao, nefa ny sasany amin'ireo tanora reo ane mety fa misy nahazo anjaran-draikitra na fanendrena sy ny sisa dia mangina, fa zay mbola tsy nahazo toerana no mivoy hoe zao sy zao. Ka ninina ao filaza raha firenena no reseva, raha ohatra ka fitondrana, dia tsy afa-miala amin'ny fanaovana sy ny mpanao politika ny fitondrana firenena. Ka ny tanora dia volavolaina ho avy ny firenena, hitondra ny firenena. Fa tsy midika zay fa ny tanora koa dia manam-pahefana feno amin'izay tiany hitondrana ny firenena. Fa amin'ny alalan'ny fifanampiana, fifanankalozan-kevitra, fifampiresahana, dia izay no hitondra fitoniana tanteraka eto amin'ny firenena. Raha ny resaka ataon'ny ministra ny serasera araka ny voalazanao teo tany Toliara mikasika ny hoe Nelson Mandela ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, dia tsy dia manana ho lazaina firy aho fa ny zavatra tsapako sy fantatro efa nisy fotoana aho ny resaka raha mikasika ny ministra ny serasera hoe apakarina T3 ianao. Fa raha nahita ny zavatra nataona ny kabaro nataony tany Toliara aho dia lasa ohatra ny kivy aho, dia voatery hamerina ndray any ministra ny serasera ho TD foana, satria mila fantarina ny tantaran'ny olona zay vao tenenina. Tokony ho fantany tsara hoe manahoana moa ny fomba fiainana zany Nelson Mandela zany, inona no nataony rehefa nivoaka ny fonja izy, mifanaraka amin'izay ve ny zavatra hitany sy ny zava-misy amin'ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Dia izay no ilazaiko hoe somary kivy ihany aho raha ohatra ka mba nieritreritra ny ministra ny serasera hampakatra azy T3 dia ho hitako izy hijanona TD foana izy zany raha ireny ny fomba filazany sy fanehoan-keviny mikasika ireny kabaro natany tany Toliara reny. Tsy tsara fa ny vahoaka malagasy no aoka tsara fa raha izany Nelson Mandela zany dia nadia ny gadra tanatin'ny taona maro izy dia rehefa nivoaka ny fonja dia tsy nanana eritreritra hanao valifaty politika. Réconciliation nationale no nataony, nampihavana ny rehetra, nampitambatra ny rehetra, dia izany no modely tokony hatao raha ohatra ka tena izay no zavatra heverina misy no hatao eto amin'ny firenena. Voizina mako ny hoe fanavaozana dia fanavaozana ny toe-tsaina araka ny voalazan'ny prime ministre. Fa raha tena marina re, raha nalaina ao anatin'ny baiboly ny hoe terma na filaza hoe fanavaozana, dia misy zavatra lazainy mialohan'izany, dia niteteny hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao. Raha tena hiditra amin'izany fanavaozana zany amaha kristiana. Koa dia izany angamba no tsara apetraka, fa tsy misy afa-tsy ny fatahorana an'Andriamanitra irery ihany no azahoana fahendrena, ary ny fanankinana ny fitondrana amin'Andriamanitra irery ihany no hitondrany mpitondra isanambaratongany fahendrena sy fitoniana ary filaminana sy tsy fitiavantena eto amin'ny firenena.